aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahenimpolo ka hatramin'ny fahadimy ambenimpolo. Jaona toko fahaenina andininy fahenimpolo ka hatramin'ny fahadimy ambenimpolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotro izany teny izany, iza ny mahaino izany? Ary fantatr' Jesosy tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany dia hoy izy taminy: mana fotoana anareo va zay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any an-danitra any amin'izay toerany taloha ianareo. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatr' Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy: izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomen'ny ray azy izany. Amen. Araka izany ry havana dia ny fimonomononan'ny olona no ny asarotro ny fampianaran'i Jesosy. Izany no azontsika amin'ity na izy ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary fahamarinana telo ry havana no tiako indray isariana an'izaytsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe: ny monomonina ary tafotohina ny olona satria sarotra takarina ny teny izay nolazain'i Jesosy. Ny monomonina ary tafotohina ny olona satria sarotra takarina ny teny izay nolazain'i Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy fahenimpolo ka hatramin'ny faharoa ambenimpolo. Etsika ry havana dia mahita fa nampianatra Jesosy, nampianatra ny mahamofinaina azy, ary ambarany eo ambony eo ozy manao hoe: izao ny mofinaina ozy. Andininy fahavalo amby efapolo: ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Ny nofoko, zaho izy ilay mofo velona nidina avy any an-danitra. Raha tianana fiainana mandrakizay dia tsy maintsy mihinana ny nofoko. Lasa kanibale ane izany le olona. Dia mbola toy izany ihany ozy manao hoe: fa hoy Jesosy taminy, andininy fahatelo amby dimampolo: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Zany olona mihinana nofo sy misotro raha zany vampirane zany, ka tena zava-doza le fampianarana nandraisan'ny olona azy. Dia menomenina le jiosy ny andininy faharoa amby dimampolo dia ny fanditra ny jiosy ka nanao hoe: ataon'le io ahoana re no fanomen'ny nofony ho antsika. Zany hoe tena sahiran-tsaina le olona nandray an'le fampianarana, tsy azony zareo le izy, sarotra takarina le izy, zavatra fampianarana vaovao be mihitsy zany. Ahoana no hinanantsika ny nofony oranga io? Ahoana no tsy maintsy isotrotsika ny rany? Zay hono ianao hoe manana fiainana mandrakizay. Angamba efa misy ny laza mihitsy tao hoe efa manomboka mivoana be ny fampianaran'ity ranga ty, tena manao fampianaran'ny diso be ty ranga ty, fa alao ialana. Ary ambarana amin'ny andininy fahaenina ambenimpolo eo ambany eo fa nanomboka tamin'io fotoana io dia maro no tsy niarana andeha taminy intsony. Ary dia fantatr' Jesosy io eo amin'ny andininy faharaiky ambenimpolo, ary fantatr' Jesosy tao am-pony izy fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany. Fantan'izany hoe tena tsy zakan'ireo oloreo izy fa memenina zareo inona koa zany fampianarana hafa be zany. Dia nambaran'i Jesosy hoe: dia ahoana zany raha ohatra tareo ka mahitana miakatra makany amin'ny toerana izay niviako? Dia ahoana? Ho zakanareo ve zany? Tsy zakan'ny olona le fampianarana. Ny monomonina, tafotoana. Le tafotoana ambareto moa zany dia hoe niemotra, niala mihitsy. Araka nefa nambarako teo hoe tena maro ny niala taminy satria tsy azon'ny olona le fampianarana izay nambarany. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny izao koa ry havana, be dia be ny olona ny monomonina, ary misy ny olona miemotra mihitsy satria misy zavatra tsy azony ny fitondran'Andriamanitra na ny fampianarana izay ho ataon'Andriamanitra aminy. Sarotra ho an'ny olona kartezien ry havany. Zany olona kartezien zany dia ireo le olona izay mieritreritra amina lojika mandrakariva, tsy mino reo raha tsy misy profo. Sarotra ho an'izany olona zany ny ravana ny vavaka, ny anaiky fotsiny. Ohatra zao ny hoe 7 andro
no namoronina an'andriamanitra ny zavatra rehetra ary tamin'ny andro fafito dia nitsahatra izy. Sarotra ho andreo ny ino an'izany ary izay no mahatonga ny olona maro miala sy tafotoana ianao ry havana. Na mety misy zavatra mela tsy takatra ny sainao ary aloha dia keo fotsiny araka ny nanambaran'ny Paoly azy hoe mbola sombitsombina anie ny fahalalantsika mbola sombitsombiny fa ho avy no fotoanao izany oriana any ho feno tanteraka izay dia ho hitantsika miariary amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Angamba ianao mety mamaky baiboly dia tena mahatsiaro anao indraindray hoe tena misy zavatra tsy azonao mihitsy ao anatin'ilay izy, na mety misy zavatra manahirana ny sainao mihitsy. Zaho zao nahalala olona niresaka mihitsy izy hoe le testamenta taloha pastera ozy tena brutal be, ary azoko tsara ny tianytenina amin'ilay brutal be. Ohatra ny tena manahirana be na mandray an'ilay izy aza. Mety tsy ho azonao, mety tsy takatrao, fa angatao ny fanahy masina ary aza tao ampihemotra anao zany fa zay tsy azonao dia avelao eo fotsiny aloha zay azonao raisina. Fa tena mampihemotra ary mampimonmonina, aza ho isan'izay mimonmonina aza ho isan'izay mihemotra isika fa tsy miala isika. Ary zany ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ny mpianany, nareo koa ve izy hiala? Dia ozy ry Petera ho any amin'iza moa izay? Ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Mba ho tahaka izany koa isika ry havana. Indraindray any ravana tena sarotra ny lalana itoran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ianao zany miteny hoe tantanin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, toy izany hoe tantanin'Andriamanitra ve fiainako ry pastera dia izao no mitranga amiko. Fahafatesana, fahoriana, olana saribahana dia maninona navelan'Andriamanitra hitranga amiko izao zavatra rehetrarehetra izao dia mitantana ny fiainako ve Andriamanitra? Eny tompoko, tena mitantana ny fiainanao izy. Fa izao ny fihevitra tsy fihevitrareo izy, ny lalako tsy mba lalanareo. Tahaka ny ahavy lanitra amin'ny tany izy, ny alehibe sy ny elanela ny fisainan'Andriamanitra sy ny fisainantsika olombelona, ary tsy takatritsika indraindray. Eny matetika mihitsy aza io fitondran'Andriamanitra io, fa ny anjaranao dia izao matoky fotsiny ianao. Fantatrao ny tantaran'i Abrahama, nasian'Andriamanitra izy hoe io le zanaka lany dia diavina nyritra ny 520 taona teoriana ane vao io le zazy teraka. Dia io ndray fa mba melehibe dia hoe andana ataovy sorina rio zazy io. Zavatra tena sarotra ny ravana mieritreritra zany, na no niresaka an'izany tamin'ny Sarara tsy vitan'ny Abrahama akory. Fa nanao fotsiny izy. Zay zany ny tiany atao, zay zany ny angatahany dia inty ary aho. Inty ary aho anatanteraka an'izay zavatra ambaran'Andriamanitra, na dia tsy takatra ny saiko aza. Inona loatra? Indraindray ry havana misy fampianarana hoe mamela eloka, mandeha fera, tiavany fahavalonao, anaovan'ny olona commentaire ane zany hoe dia tena ampakan'ny olona ny kristianina, zao zany le maha-kristianina, zao zany le zao, atao fotsiny rehefa zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Zany ane nahavoan'ilay tovolahy anankiray amin'ny diony fananaoritra ozy dia anaovy asa fiantrana dia manaraha. Sarotra be ho aminy nandray an'ilay teny inona koa zany zavatra takiany tirangaty amiko zany, to compliqué be dia niala izy. Ary zany no hitantsika eto ambandraka ankehitriny izao, mbola maro ny olona tsy mahazaka ny fampianarana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka miala. Maro be izy ao, misy ny asa ny toriteny, maheno toriteny dia miala, sorena tsy mahazaka, miala. Tandremo tandremo, fa tsy naman'izay mihemotra isika, fa naman'izay miroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra izay reneso ny sofinao. Mametraka fanontaniana sy misalasala foana ve sa isan'izay tonga dia mino hoe izay zany. Rehefa izay nambaran'ny tenin'Andriamanitra dia izay zany, tsy miadevitra any amin'izany. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity mba tena anaiky ampatsorana fa ny olona tsotra toy izany nofinjena. Fa tsy olona hoe dia hiady varotra foana profo azavao amarino tsara aiza kosa n'izao fa manina zao dia anaovana ady hevitra dia nao olombelona izay noforonina indray ve no hiady hevitra sy hifanditra kritika an'Andriamanitra izay namorona n'izao tontolo izao. Mipetrahantsika ry havana, mipetraha tsara tsika ry havana, ary mangatah mihitsy ny fanahy masina hanome anao an'izay finoana tsotra kely izay manaiky sy mandray fotsiny izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia ampy izay. Ny famarinana faharoa izay hitantsika koa nefa dia izao hoe tsy ara-nofo fa ara-panahy ary mitondra fiainana ny teny izay nolazaiko anareo ho Jesosy. Tsy ara-nofo fa ara-panahy ary mitondra fiainana ny teny izay nolazaiko anareo ho Jesosy. Hitantsika izany andininy 7:20 raha verina vakina toy izy manao hoe ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Eto karavana dia mahita fa manampy fanazavana Jesosy Kristy. Raha adika amin'ny fomba tsotra ilay izy dia ny hoe
zany zavatra resahako anareo zany ny zava-panaza fa tsy zavatra ranofo e tsy zavatra ranofo zany zay ny nofo tsy mahasoana inona na inona zany hoe tsy ny sainana ny raisonnement mahaolombelona no entinareo a mamaky na mamantatra izany zavatra ambarako zany fa tsy mahasoanareo na inona na inona zany raha zany no andraisanareo azy fa ny fanahy raha iso amin'ny fanahy izy fa ny teny zay nylazaiko taminareo dia zava-panahy mitondra fiainana zay ny tiany hoe fanahy sy fiainana zava-panahy raha miresaka izy zany ny nofoko de ilay tenany izay ambara hoe tenin'Andriamanitra ilay tenany izay notorotoroana teo ampinazy fijaliana izay lay ambara anatin'izany ka raha tsy mihinana ny nofoko ianareo zy raha tsy mihinana ilay tenin'Andriamanitra ianareo raha tsy mandray nareo lay asa-pamontsena zay nataoko teo ampinazy fijaliana tsy manana anjara amiko ianareo ny rako indray ozy lay raha ndray zany amin'ny lafi ny ara-panaly izy de tsy ino fa lay ranony fanekena vaovao zay nalatsaka ho an'ny maro famelan-keloka ka tsy maintsy le hoe misotro zany de tena hoe mandray ny rany Kristy ianao mandray ny rany Kristy ianao a ho an'ny tenanao manaiky ianao hoe ny rano Jesosnao ka anadio amin'izay fotoan'izay a tahakany hoe misotro ny rany Kristy ianao zany de mandray le famelan-keloka zany hoe raha tsy mino ny asa-pamonjena nataoko ianareo raha tsy mino ny rana latsako ianareo de tsy ho afaka ny anana fiainana mandrakizay mihitsy zay ny zavatra tiany Jesosy ampitaina fa tsy azon'ny olona le izy satria adikan'le olona am'le lojikan'olombelona adikany am'le fomba fisainan'olombelona le izy fa tsy adikany am'lay zava-panahy azy anyka lasa tsy mitondra fiainana ho azy le izy fa lasa mitondra fatafitohinana indray ary inona ravana ny lesona azytsika tsoahana avy am'zany mbola be dehibe ry havana ny zavatra zay toy izany eo amin'ny fiainantsika raisin'ny olona milafi ny ara-nofo lay izy de lasa tafitohana izy ambarako hoe midona amin'ny poto ohatra fotsy zao nisy fotoany Jesosy ny laza raha vao zy io tempolo io fa atsangako anatin'ny atelona ny tenany ny tiany ambara anatin'izany satria ilay tempolo io de izy raha ravy io ao anatin'ny 3 andro de hitsangana amin'ny maty indray izy tsy azon'ny olona le izy tozy ny Jiosy hoe ndao omboana aminazy fijaliana fa tena manevateva manaratsira mbola hatram'izao ry havana mbola be dehibe jereo amin'ny masom-panahitra any ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika angamba ianao misy olona miady aminao na mety misy olona tena mankala anao manenjika anao tsy tianao mety olona akaiky anao mety ny vadinao mety mpiara-miasa namana sy ny toy izany de jerevanao amin'ny mason'olombelona le izy de lasa ozy ianao hoe tena raha tsy fanahy ty olo ty tena ty olo ty zany zao de lasa fahavalonao izy fa raha jerevanao amin'ny masom-panahy io de ho hitanao fa tsy le olona no hitanao fa le devoly izay mampiasa azy de malahelo ianao indry ty olo ty de ataon'ny devoly taingombozina ataon'ny devoly fitaovana ampiasainy hanakorotana ny fiainako de tena hoe ataon'ny devoly amin'ny dolo ty zavatra rehetrarehetrarehetra baikony ny devoly izy de ohatra ny olona tsy tompony tenany akory manao le faharatsiana rehetra amiko raha izany no jerevanao azy de lasa ahita ianao hoe Andriamanitra de hivavaka ho an'ty olo ty mba hanafahany tompo azy de zay no hitanao le devoly mihitsy no hitanao le devoly zay miaso anatiny io olona io ane ravana tsy fidino anazy ane ny tena tonga de anao ankala anao fa le fanahy ao anatiny le fanahy zay mibaiko azy no mahatonga azy ao anatin'izany fankahalana rehetrarehetra zany jerevo amin'ny masom-panahy ny olana zay atrehanao io jerevo amin'ny masom-panahy hoe ty zany ny fomba zay entin'Andriamanitra any fenahy de miteny mihitsy ny mpanao salama hoe soianana mpahorina izy hitandremako ny didinao any amin'ny lafi ny ara-panany jerevany an'le fahoriana ary nary-Paoly ara de niresaka any am'zany ataovy fifaliana ozy raha hiara-ny fahoriana sy ny fitsapana sy ny zavatra samihafa ianareo rahalahy ozy fa fiombonana fijaliana amin'i Jesosy Kristy zany mba miombona fijaliana aminy koa sika de tena hoe faly hoe mba miara-mizaka mijeny zakany Jesosy Kristy jerevana amin'ny maso ara-panahy io ianao tsisy vola io toy izany hoe mampianatra anahy hietry mampianatra anahy ho tsisy vola koa ny tompo de tena misaotra azy mampianatra sy mitarika amin'ny zavatra rehetrarehetra zany manko natonga andro Paoly ilaza hoe mahay manana zay ozy de mahay mihetry mahay misy de mahay tsy misy ianarana dolana ny zavatra rehetra ry havany na de ny tsy fahombiazanao ara jerevo amin'ny masom-panahy io raha jerevanao amin'ny maso ara-nofo tonga ianao de emotra hoy izany hoe zaranga tena tsy mahatoky an'izany vavaka zany tsona fa mivavaka nefa tsy mahazo valim-bavaka mihitsiny ka satria le izy vakinao amin'ny nofo ara-maso ara-nofonao ka
varavakilo amin'ny masom-panahy le izy toy zy ny tenin'andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tia an'andriamanitra dia raisinao hoe zay zany ny sitrapon'andriamanitra tsy tian'andriamanitra ao amin'iny zavatra iny zany fa zavatra hafa zany no anjarako a dia isaorako azy zay amana fiononana ianao amana filaminatsaina ianao raha vakilo eo amin'ny masom-panahy ny zavatra rehetrarehetra zay mitrango eo amin'ny fiainanao na dia ataoko hoe maditra be ilay zanako dia jerevo amin'ny masom-panahy fa sao dia mba tamidinitonyilay ditra sy ny rebelle rehetrretra ataonao amin'andriamanitra koa fa io sara seho an'andriamanitra le izy aminao mitarika atsika ny tenin'andriamanitra ry havana hijery ny zavatra rehetrarehetra amin'ny maso ara-panahy indrindraindrindra ny izay ambarany tenin'andriamanitra ny fanontaniana mipetraka amikisy aminao ary zany dia izao hoe maso inona no ijerevanao ny toejavatra lalovanao sy ny fampianarana zay raisinao maso ara-panahy ve sa maso ara-nofo dia ohatsy izao hoe ny fanahy ny mahavelona ao izy ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana mitaonanao ary havana raiso amin'ny ara-panahy dia ho hitanao fa ahita fiainana ianao ahita fiainana ianao ary ilamina ianao na ininona toejavatra lalovanao ary angatao mihitsy ny fanahy masina nanokatra ny saintsika sy ny masontsika ahitantsika ny tena toetry ny zavatra rehetra ny fampiranana fahatelo sady farany izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe tsy nomeny ray ny fahalalahana ireo izay tsy mino ny teniny nolazaiko ho jesosy tsy nomeny ny ray ny fahalalahana ireo izay tsy mino ny teny nolazaiko ho jesosy hitantsika izany amin'ny andininy faha-efatra ambenipolo sy ny faha-dimy ambenipolo raha verina vakina toy izy manao hoe fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino fa fantatry jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy ary hoy izy izany no nolazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy izany eto ravana dia hitantsika fa manazavy jesosy hoe fa maninona moa no misy amin'ireo olona reo zany tsy mino maninona ny misy tamin'ireo oloreo no mamadika nefa samy mba nomena ilay teny teo ihany dia ny fanazavan'i jesosy an'ilay izy dia izao hoe ny antony mahatonga ny olona anankiray tsy hibino dia satria tsy nomeny ny ray azy ilay finoana zay zany tsy nomeny ny ray azy ilay fahatakarana ilay teny izay nambaran'i jesosy tsy nomeny ny ray azy ilay fahalalana dia tsy afaka ny anantona an' jesosy kristy satria tsy nomeny ny ray azy ilay izy dia izay no mahatonga ny olona tafajanona ao anatin'ilay tsy finoana izay no mahatonga ny olona tafajanona ao anatin'ilay le hoe amadika an' jesosy zany fantatry jesosy zany reo oloreo fantanyireo oloreo dia mandeha zany ny toriteny mandeha zany ny toriteny dia misy olona zany omen'andriamanitra fanahany fahatakarana izy no misafidy azy eo angamba mety osa hoe ty olo ty tena dispose tsara iainao dia omeny azy le fanahany fahatakarana dia takatry le olona le izy dia tonga amin'ny finoana le olona fa mandeha zany le toriteny dia misy olona koa zany tsy vonina mihitsy na tsy miraharaha mihitsy na toy izany dia tsy tonga ao anatiny mihitsiny zany le fahatakarana tsy nomen'andriamanitra azy zany le fahatakarana dia le fahalalana dia tsy afaka mahalala izy zany hoe raha misy olona zany tia anatona an' jesosy kristy na tia anakatra ny zavatra zay lazain'i jesosy kristy dia tsy afaka manao an'izany amin'ny herin'ny tenany izy raha tsy efa nomen'andriamanitra azy le fahalalana le fahafahana manantona an' jesosy kristy zany no tiany jesosy ambary eto zany no tiany ambary eto hoe ny antony mahatonga andreo ireo tsy mino efa fantatro ane ozy fantatro fa misy olona be deaibe aminareo tsy ino misy aminareo ara-madika efa fantatro trano voalohany zany fa ny mahatonga an'izany dia izao dia toute façon tsy omen'andriamanitra tsy avelany tsy sokafan'andriamanitra ny masom-panahiny dia tsy mahita izy tsy mahita izy dia ohatr'izany zany zao any amin'ny bokin'ny romanina tena misy olona tena manohatra be an'izany teny ambaran'i paoly zany hoe fa ahoana tsy paoly moa no milaza azy eto fa any amin'ny bokin'ny romanina izy milaza an'izany romanina toko fasivy fa maninona andriamanitra manao an'izany hoe misy fidiny dia misy tsy fidiny misy hoe anehoany an'le marina reveleny an'le marina dia misy tsy reveleny nefa aveo le olona tsy reveleny an'le fahamarina na saziny fa koa ny bokon'ny romanina toko fasivy zany ny ady hevitra be ao hoe fa maninona izy no manao an'izany le olona tsy sokafana ny masom-panahiny ahita nefa aveo le olona saziny fa hoe tsy nahita fa maninona koa andriamanitra manao an'izany eo zany zao dia tena arabaky teny sady le sarotra manakatra le fahamarinana zay ambaran'andriamanitra sarotra le izy satria lojikan'olombelona manko zany fanazavana zany fa dia manazava moa paoly any amin'ny romanina hoe ianao ve osy izy zay olona fahefan'andriamanitra zany fa ianao osy izy ve
olona zay fanaka kely ry dia ny mpanamboatra fanaka avy eo sy no dia ho baikoanao fa manana safidy izy hoe ty ataoko an'izao ty ataoko an'izao ty ataoko an'izao arak'izay hisafidianana azy fa fahefan'andriamanitra zany ary tsy azonao lavina fa tsy afaka tokony kritika an'andriamanitra any amin'izany sika ozy izy zay zany le izy dia izay zany le fanazavana am-pahareto hoe mahatony olona anankiray tsy mahalala dia satria tsy omen'andriamanitra azy a le fanahany fahalalana mahatony olona anankiray tsy mino dia satria tsy omen'andriamanitra azy le finoana tsy misy mihitsy afaka manantona an' Jesosy Kristy raha tsy efa nomen'andriamanitra azy aloha le fahafahana manantona an' Jesosy Kristy zay zany eo zany mahatokony hoe misy le fidian'andriamanitra dia misy lay tsy voafidy inona ny lesona sika tsoahana avy amin'izany ravana hatramin'izao koa ravana tena mila raisitsika amin'izany fahatsorana fotsiny zany tenin'andriamanitra na tsy devotery eo azontsika loatra manahoana ary dia tady diovitra fa tena fanomezana avy amin'andriamanitra ny finoana sy ny fahalalana zay anananao ary tsy ho takatry ny olona raha tsy andriamanitra ny manome azy zany fanahany fatakarany zany ny zava-panahy raha mamaky tenin'andriamanitra ianao a eo ry havana ny mahatonga antsika hoe tena mangataka mihitsy hoe fanay masonao sokafy ny saiko sokafy ny masoko ampahirato mba halalako ny tena hevitra zao tenin'andriamanitra mangataka le fanahany fahatakarana isika sy le fahazava-tsaina fa mety misy olona anankiroa ny samy mamaky texte anankiray ny anankiray tonga dia nahazo famonjena izy rehefa namaky n'le texte fa ny anankiray ny vakiny tamin'ny sainy be fotsiny izy dia tsisy zavatra azony akory fa tena angatao mihitsy fa avy amin'andriamanitra ny fanahany fahatakarana sy ny fahazava-tsaina ka raha vao tsy omen'andriamanitra anao io na mihainy-toriteny samy mihainy-toriteny zao ihany ary misy mitomany mihitsy mandreny tenin'andriamanitra misy tena mangorangoraka mihitsy fa misy tena tsy miontsina mihitsy misy tena tsy miontsina mihitsy zava-miafina ry avina ny ambaran'ny tenin'andriamanitra zava-miafina io ka rehefa mba nahalala ianao rehefa nahita ianao dia misaoran'andriamanitra hoe nampahafantarin'andriamanitra azy zany zava-miafina zany mba nomeny fahafahana ihany koa zany zay ny mahatonga ny grasy fanomezana mamaim-poana ny aravana ny finoana fa tsisy asa avy amin'olombelona tsy misy asa avy amin'olombelona fa na dia ny finoana zay inotsika an' Jesosy Kristy ary mbola fanomezana avy amin'andriamanitra nomeny finoana anao matoa mino an' Jesosy Kristy zay zany dikany matoa ianao mino dia tadio fa nanisan'izay voafidin'andriamanitra ino ianao zany zay nomeny an'ilay anjara ianao nosokafina ny masom-panahanao ahita fa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy hanavitra sy hamonjy ianao ary misaorany amin'izany tandremo sao manometsiny an'andriamanitra ohatry ny lenambarany Romanina 7 teo hoe fa nahoana kosa andriamanitra manao an'izao zavatra zao fa manaony andriamanitra manao an'izany hoe mifidy tsy mifidy zany ka io vakio tsara le Romanina 7 dia miteny mihitsy ny Paoly hoe ka io sisy zay izy ny Israely no fidiny fa ny firenena hafa tsy no fidiny Jakoba no fidiny fa tsy Esau Ianna no fidiny fa tsy zao Ianna mifidy zay tiany fidiny izy tsy misy azonao ambara zany na kely ary ohatranao ihany hoe misy akanjo be dia be dia fidinao ty akanjo ty nanaovako ty tsy anaovako ty omekondrakoto ty omekondra be ty ataoko an'izao manana fahefana anao satria anao le akanjo zay koa andriamanitra ary tsy azonao kritikenany amin'izany izy fa manino ny tiana izao sa anazy io dia izay anaovany anazy io izay le sika olombelona zay fa izao fotsiny misaora ianao matoa efa voafidy matoa ianao mandray zao afatra zao anisan'ny fidin'andriamanitra handray zao afatra zao ianao dia misaora azy ary angatao mihitsy ny fanahany fahatakarana sy ny fahalalana ahafahanao manantona azy ahafahanao mino azy fa omeny zany ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany dia izao hoe matsiaro ve ianao fa tena avy amin'andriamanitra ny zavatra rehetra so dia mihevitra fa avy amin'ny herin'ny tsaina sy nezaka ataon'olombelona mitaonanao ary havana mba tena ino hoe ve zany ny zavatra rehetrarehetra na izao fahavelomako zao ary tsy ezaka avy amiko fa tena hoe fanomezana avy amin'andriamanitra ny fafahako mandray zao teny zao kay tena fanomezana avy amin'andriamanitra ny fafahako mino kay tena fanomezana avy amin'andriamanitra nomeny a mila resy lahatra ny amin'izany tsika avy amin'andriamanitra izy ary zay ny mahatonga ny olona tsy mino na mafisin'andriamanitra ne ny fony farao amafisy koa zo ny fony satria mbola tiako aseo ny heriko tena na mahafotao farao manahirana ny olona mihitsy ny mamaky an'iny eksodosy iny fa zay aloha zany le izy manao zay tiany atao amintsika andriamanitra satria noforoniny sika ary aza manome tsiny azy amin'izany ianao aza isan'izay miala averika any iala satria tsy takatra ao le zavatra ambaran'andriamanitra dia iala ianao dia ozy izy repetero ambany hoe ho any amin'isa moa zay ozy ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay aza misan'izay miala ry havana angatao mihitsy ny fany masina mpitoetra tsara ny finoantsika an' Jesosy Kristy ilay andriamanitra velona
izay mitana sy mitarika atsika. Mbola ho azonao ihany any oriana any ny zavatra rehetrarehetra fa aza maika, mbola ho azonao ihany. Raha fitinina zay rehetra nambara tao zany dia izao voalohany ny monimonina ary tafotoana ny olona satria sarotra takarina ny teny izay ny olona zain'i Jesosy. Rehefa tena tojo an'ireny fotoana sarotra reny ianao eo amin'ny fiainanao, inona ary ity zavatra ambaran'Andriamanitra ity, inona ary ity zavatra sehon'Andriamanitra, inona ary ity zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainako ity, dia mangina fotsiny. Zay ny fanafodiny. Zay ilay ambaran'ny tenin'ny mpanao salamo izy ny teny iny hoe mangina ozy izy fa ianao no nanao izao. Dia zay fa anginantsika dia midika faneketsika. Hoe zay zany. Tsy be resaka fa rehefa zay aloha dia zay aloha zany fa mbola ho azonao ihany io any aoriana any. Tsy azonao zao izy fa azonao ihany any aoriana any. Ny faharoa, tsy ara-nofo fa ara-panahy ary mitondra fiainana ny teny izay nolazaiko anareo Jesosy. Raha tena tianao ny hahazo fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity dia vakio amin'ny lafin'ny maso ara-panahy daholo ny zava-misy rehetrarehetra fa aza vakiana amin'ny ara-nofo be fotsiny. Fa na ny zavatra ratsy ara rehefa vakiana amin'ny ara-panahy io tena mahita fitsaharana ianao hoe kay fitiavan'Andriamanitra anaka matony meny anatsy ho zavatra zao, ahita fiainana ianao fa vakio amin'ny masom-panahy ny toe-javatra lalovanao. Ary ny farany, tsy nomeny ny ray ny fahalalana ro izay tsy mino ny teny nolazaiko Jesosy. Matoa ny olona anankiray zany tsy mino dia tsy nomen'Andriamanitra azy aloha zany le don na le grasy hino. Fa ianao kosa matoa ianao mino dia misaora azy fa anisan'izay mba nifidiana ianao ho isan'ilay mpiara-mandova amin'ilay zanany ahazo le fahamarinana sy ahitany zavatra rehetra. Ary angatao mandrakarivo ho fanahin'ny fahatakarana io fa omen'Andriamanitra ho an'izay mangetaheta azy io. Omeno an'izay mangetaheta azy io ry havana. Ary tsy handeha nometsina an'Andriamanitra ny amin'izany sika hoe fa maninona ny anina fidiny, anina tsy fidiny, maninona raha mba nomeny daholo izy rehetrarehetra. Tsy afaka hanao an'izany tsika. Ary tsy hanao an'izany mandrakizay. Fa mangina fotsiny dia manaiky. Ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.